midina ifotony nijery ny zava-misy teny amin'ny commune Behenjy ny vondrona européenne sy ny mpiara-mobonantoka amin'ny kasika indrindra ny fampiasana rano fisotro madio. Raha ny tsikaritra dia mbola vitsy ireo olona afaka mampiasa izany. Raha toka misy fokotany misy 20 ao amin'ny commune ambanivohitra Behenjy dia ny 9 amin'ireo fotsiny no manana rano fisotro madio. Io ny fantatra nandritra ny fidinana nataony vondrona européenne sy ny fikambanana tsy miakina Greta ary ireo mpiara-piombonantoka aminy eo amin'ny sehatry ny rano fisotro madio ny fanadiovana sy ny fidiovana teny Behenjy. David Jonathan fampiarana ny tetikasa Aria na accès rural à l'eau et à l'assainissement à Madagascar izao fitsidian'izao. Ny fitsidiana ifotony tanterahantsika taty Behenjy mahakasika ny tetikasa Aria dia nahitana amin'ny tsipiriana ny fanohanana nataon'ny ONG Greta amin'ny resaka famatsiana rano fisotro, resaka fanadiovana, resaka fidiovana eto amin'ny commune ambanivohitra Behenjy. Mijerevantsika ny mahakasika ny fiaraha-miasa amin'ny fanatsarana ny fanadiovana eo anivon'ny sekoly. Mijerevantsika ny resaka famatsiana rano, ny Sinibendrano, ny fitsidiana amin'ny Sinibendrano, teo ihany koa mijerevantsika ny fitantanana izany fotodrafitrasa mahakasika ny rano izany. Fitantanan'ny sehatra tsy miankina moa no fitantanana tanterahan'ny Greta eto Behenjy. Nosatarina tao Behenjy tokoa ny fantanterahana ny tetikasa Aria, tetikasa fampitomboana ny tahan'ny fisitrahana rano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana. Misy ihany koa ny fiaraha-miasa amina tsy miakina amin'ny fampikarana sy fivarotana zava-pisotro izany ara-pahasalamana eto Behenjy amin'ny anarana ataontsika hoe tontolo moa zany. Ary misy ihany koa ny fiaraha-miasa zany amin'ny famiatrana ny école de roche eny amin'ny EPP eto amin'ny commune Behenjy. Ary ny farany dia misy ny fiasana zany famiatrana ny bloc sanitaire commercial eo amin'ny garotiera commune zany. Faritra misy 5 ny tokony azo tombotsoa amin'ny alalan'ny tetikasa Aria.